Ravana milalao toko itombomitsika manakrivany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra iray sy Jesu Kristy tombontsika. Amen. Ny anjara mofinaina antsika amin'ity andro zoma folo jona ity dia boky ny Nomery toko faha 110 andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Nomery toko faha 110 andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Minoan'izany hivavaka isika. Dia raha sy nisotranao manakarivo izay raha eo fa lehibe ny fitiavanao anay. Teny aminay manakarivo ianao satria Andriamanitra velona ary manakambara aminay isan'andro ny teninao ka mba manome izany teninao tompo. Mba fantatra inay fa tsy ny mofo ihany no mahavelona anay fa ny teny rehetra izay loko ny vavanao. Dia voakisy zavatra avy amin'ny teninao izay ray zanaka ny fanamasinao. Amen. Nomery toko faha 110 andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, manangona fitopolo lahy amin'olona Israely ety amiko dia izay fantatrao olona amin'ny fireneny sy fiaza ary eto miaraka aminao ao amin'ny tranonay fiaonana izy dia hitinao ka hiteny aminao eo ary zao aka ka hiteny aminao ary zao aka amin'ny fanahy zio aminao ka metraka izany ao amin'ireo ary ary mitondra ity fireneny ity aminao ireo fa tsy ianao rery intsony no mitondra azy. Kolazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo amin'ny ampitso nakena ianareo fa nitomany teo anatrenin'i Jehovah ianareo ka nanao hoe ingane ka isy anome hena ho annay fa soa no hitanay tany Egypta dia mino Jehovah hena ianareo ka hoaninareo. Tsy indray andro mihinanareo na indroandro na dimina na folona na roapolo andro azy fa hatramin'ny ray volana mipaka dia mandra-pivoakany amin'ny vavonareo ka rikoriko anareo satria nolavinareo Jehovah azy eo aminareo ka nitomany teo anatreny ianareo nanao hoe nahoana reny nivoaka avy tany Egypta izay dia Mosesy. Ny olona izay terako dia lehilahy eninetsy izay mahalay lalana. Ahoy ianao omeko hena izy mba hoan'ny mangitry ny ray volana. Moa ondry amanosy sova ny vonoina no azy avoky azy sa ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina no angonina ho azy avoky azy. Hoy Jehovah tamin'i Mosesy, ny afo va ny tanan'i Jehovah ankehitriny dia hitanao na ho tanteraka aminao miteraka na tsia. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona dia nanavona fitopolo lahy tamin'ny Israely izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranonay. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Azafatra mbola nitoy amin'ny andiny fahadimy amby roapolo. Anidina teo aminao ny Jehovah ka niteny taminy ka nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany teo amin'ny olona fitopolo lahy ary mbola nitoetra tao aminy ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Ravana malala eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia tazana eto aminay ny mahafirenena mafiatoka ny firenena Israely, firenena madiko. Eto izy dia santeny mihitsy hoe mbola hafa mihitsy ny zavatra hitany tany Egypta. Soa no hitanay tany Egypta nefa dia nitiny Jehovah nivoaka avy tany Egypta. Nahoana hoe no notinao nivoaka avy tany Egypta izay? Tozy izy Jehovah, satria nilavinareo aho dia ataoko omeko hena ianareo ka ataoko mivoaka amin'ny vavonareo izany ary arikoriko anareo. Mosesy koa aza somary nanao teny anahirakirana azy satria atao ahoana no ame olona me sakafo any olona be dia be zao olona eninetsy ny lehilahy fotsiny eninetsy aiza no avitanana izany omby amanosy omby va ovonoina avoky azy hazan-drano anaty ranomasina ve no angonina avoky azy. Valian'i Jehovah Mosesy ka niteneniny hoe nefoy va ny tanan'i Jehovah hitanao fa tanteraka amin'ny antiny natsia. Nefoy va ny tanan'i Jehovah. Ravana malala Andriamanitra dia mihevitra antsika manakariva. Mihoatra lavitra no izay heveratsika no ataony eto
dimpofolo zany fa ataoko mivoaka mivavoro miena zay tadiavina karikoriko azy miavana no misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra fa ain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra aokotsika atoky azy aokotsika hiankina aminy satria tsy foy izany tanàn'Andriamanitra dia afaka miahatsika mamomba atsika io tanana teo koa no namoaka ny zanak'Israely tany Egypta io tanany koa nariny an'izao tontolo zao ka ahoana tsy avita zany Jehovah ain'Andriamanitra ny zavatra aokotsika feno fatokiana azy Paoly apôstôly dia hoe mahay zavatra rehetra ao mampahery ahy Jesosy koa efa niteny hoe ain'Andriamanitra avokoa nge tsy hain'olona zany fa ain'Andriamanitra koa amitiavan'ity aokotsika tsy salasala ny amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fahefana fa moa misy zava-mahagaga tseny fa ainy avokoa zavatra rehetra fa aokotsika feno fatokiana azy aninona angatantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ataony amintsika zany eto dia tanteraka mamaky ny soratra masina isika fa tena mitanteran'Andriamanitra tokoa ny teny satria Andriamanitra dia ny teny rehetra lazainy dia ainy ataony avokoa amen misaotranao zay raha eo nohony amin'izany teny izany ataovy feno fatokinanao ny fonay ary aza vily salasala ny ataonay izay nataonao izay satria anao mihevitra lavitra no zay eritreretinay amay manao zay zavatra tsy takatra isainay ataovy manana fatokinana izany zay tompo izao rehetra ary vitanao ko maika zany fanomezana hanina sy hena zay sakafo zany ainao avokoa ny zavatra rehetra ataovy feno fatokinanao ny fonay indrindra amin'izao fahaseranana mahazo misy atokantrano isamaravany zao ataovy mitodika aminao fa kana misy moa zay fa ianao manana teny fiainana manak'izay dia sitrakay ny ary hivavaka hoe ranay senana masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao dia tany takiny an-danitra menay niny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay noloka taminay izany tonanay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra amin'izay amen tanterahany tompo amintsika anie zao todrano tononona mianara isana karafanamason zao aiso amin'ny fona sy fanantenana ary fitiavana izany ny falia manakariva amin'ny tompo izao nay mifalia aoko fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbiakaika ny tompo aza manana inona inona foka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana noentinareo manambara ny fankatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary fiadanan'Andriamanitra sy miotra ny fanolanana rehetra ihany fonareo sy nevitrareo ny Kristy Jesosy matoky sy ny antsanareo sady izany nify zany voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen